raha nanao fampitahana antsika zany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny farany teo zay tamin'ny 4 nivoaka ny voka-pifidianana sy tamin'izao dia nahita hoe tamin'ny 4 nisy ny fandraisana misimisy kokoa ny fijerevana kaiky kokoa ireo tsy fahatombanan'ny fifidianana dia nisy fepetrany raisin'ireo CES tamin'izany fotoana izany fa jerena tokoa ny lalàna dia somary manjavozavo ilay hoe inona marina ilay pirofo takina ahatonga n'ilay fitoriana mba hitombona sy azo raisiny satria ny ACC zany no manome an'ilay inona moa izy ity fahazahoany anazy fa tsy ilay ny lalàna zany tsy tena mazava hoe inona daholo ilay fepetra madinidinika ahafahan'ny zareo milaza fa mitombona ny fitoriana na ny fitarainana anankiray raha ampitoviana amin'ny any an-dakilasy io raha tsisy maindra ela kilasy mety mpampianatra mila manatsara fomba fiasa. Ireo député raika 20 amby zato ireo dia 10 amby zato am'ireo dia lany tamin'ny tafandraisana ndraiky fampandraisana anjara latsaky ny 20 isan-jato. 20 isan-jato n'ireo ndraiky kosa dia lany eo anelanelany 20 sy 30 isan-jato ary 9 amin'izy ireo zany hoe 10 isan-jato no lany teo anelanelany 30 sy 70 isan-jato. Dia député iray na ray fotsiny no lany tamina fampandraisana anjara ohatran'ny 70. Zany hoe midika zany hoe ambany dia ambany légitimité an'ireo député ireo nangatanay zany dia misy dysfonctionnement hitsikaritray zany ny CENI mahakasika indray ny télévisitera teo resaka communication ohatra fotsiny zao na raha leny délibération navoakan'ny CENI ireny no nafaka navoaka tanatin'ny délai réglementaire lalàna hoe 2 jours francs dia afaka ny PDB ireo olona na fiarahamonimpirenena na parti politique nametraka fitoriana teo anivon'ny HCC na ny TPI ankory mahakasika ny organisation générale ny CENI PDB ny ahafahana manatsara ny indépendance-ny sy ny performance ny indrindrandrindra na resaka ihany koa ny fitatanana ny vola anivon'ny CENI ny budget moa zay efa niteneninay hoe tsy transparent fa nangataka zay mba havoaka ny budget ny CENI.